Mahafantatra an'Andriamanitra, endrik'Andriamanitra mazava kokoa, endrik'Andriamanitra mazava kokoa. Zay no anasako anao amin'ity androany ity mba haharitra hatramin'ny farany. Vale miarabantsika rehetrarehetra indray sy miatrano aminao iaraka andinika ny ten'Andriamanitra sika dia faly miaona aminao ary manotra ny arahaba mba hampirarian-tsoa ny fiadanany tompony ho aminao sy ny ankohonanao ka hitondra fitahinao anao ny izao dinika hifanaovana izao. Iaraka hivavaka resika raha nomboka izany dinika izany. Andriamanitra rainay io misaotra indrindra ny amin'ny famondram-ponao taminay indray ka afaka manana zao fotoana izao zay ahafahana mandinika ny teninao. Mba miala mandrakariva ny hilokay ary ka mba vita fihavanana aminao zahay. Raha andinika izany teny izany ary zay ankehitriny dia mangataka ny fanena masina mba hirotsaka amponay tononona ny vavaka noho ny amin'ny anara Jesosy. Amen. Amin'ity herinandro ity ry mpiara-midinika namana isany dia hijery loha hevitra anankiray manao hoe mahafantatra an'Andriamanitra. Fa ny andro andro hoe endrik'Andriamanitra mazava kokoa. Misy andinina atao tadidina indray ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fa 7 ka ny 9 zay manao hoe ary zao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ianarantsika tsikelikely zany manava tonga azy ho tsy misy diso ho malama tsara ao am-bavantsika. Endrik'Andriamanitra mazava kokoa. Ry mpiara-midinika namana tena ilaintsika mahafahantsika mitomba fifandraisana amin'Andriamanitra ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. Ary ny baiboly irery ihany no afaka manome antsika ny vahaolana, manome antsika ny taritalana rehetra mba hahafahantsika mahafantatra an'Andriamanitra. Ny baiboly no manome endrika marina sy mazava ary tsy miovaova ny momba an'Andriamanitra. Ny baiboly no manala ny sarona rehetra, ny sakatsakana tsy atakaratsika ny momba an'Andriamanitra. Ny baiboly dia mampiseho amintsika izay ny viantsika, avy aiza moa isika sy izay aliantsika ary amin'ny farany indrindra dia ampisehona amintsika iza no mifehy ary manahoana ny toetra an'Andriamanitra. Raha vao manokatra tsika amin'ny boky Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsia dia hitantsika ao ilay Andriamanitra tokana sady marina. Mampafantatra antsika izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ampafantariny antsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofa fandiniantsika tamin'ny lasa izany. Ilay endrik'Andriamanitra mazava kokoa dia hita amin'ny tenin'Andriamanitra petsaka ao anatin'ny baiboly. Dia hojerentsika ny momba ilay endrik'Andriamanitra ao amin'ny baiboly izay ahitantsika miainga avy amin'ny toetra n'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 9:7. Isaia 9:7. Dia izao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra araka ny nampitondrinay ny mpaminany Isaia ny mikasika n'io Andriamanitra io. Isaia 9:7 ka 9 manao hoe tsarovy ny zavatra izay fa lasa ela. Fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka. Izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany, izay nanambara hatramin'ny ela izay tsy mbola nisy tsy natao akory. Dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary faiko ny sitrapoko rehetra. Arak'izany andinina zany manana ny fahefana sy ny fahalalana rehetra ilay Andriamanitra voalaza ny baiboly. Ao amin'ny Isaia 3:20 izy dia milaza fa io Andriamanitra io koa dia Andriamanitra ny fahamarinana. Ao amin'ny boky Deutéronomie 7 ka ny 7 dia lazainy hoe Andriamanitra ny famondram-po. Andriamanitra dia vakitsika izay andininy zay ao amin'ny Deutéronomie 7 ka ny 7 dia zao ny voalazany. Goako fantatrao fa Jehovah-Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra. Dia Andriamanitra matoky izay mitandrina fanekena sy famondram-po amin'izay tia azy sy mitandrina andidiny hatramin'ny taranaka rivo mandimby. Ilay Andriamanitra voalazan'ny baiboly dia Andriamanitra ny famondram-po izy. Any bokin'ny Romanina moa dia amafisiny zany hoe Andriamanitra be faharipo, Andriamanitra. Any bokin'ny Korintiana 2:7 izy dia milaza fa Andriamanitra ny fahendrena Andriamanitra.
Ary eo amin'ny filazantsara Matio, nde hojefantsika ny filazantsara Matio toko fahenina, ny filazantsara Matio toko fahenina ka ny andininy faefatra ambin'ny folo dia lazainy eo ny endrik'Andriamanitra mazava, ny toetran'Andriamanitra andininy efatra ambin'ny folo manao hoe raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba mamela ny helokareo kosa ny rainareo zay any an-danitra. Andriamanitra mpamela heloka, ilay Andriamanitra ny Baiboly. Ao filazantsara Jana toko faharaiky ambin'ny folo andininy fadimy amby roapolo dia lazainy eo ihany koa fa ilay Andriamanitra ny Baiboly dia ilay Andriamanitra zay nandresy ny herin'ny fahafatesana, nandresy ny fahafatesana. Ry mpiara-midinika namana, tiana ny laza amintsika fa arakaraky ny andiny antsika ny mikasika an'Andriamanitra dia mitombo hatrany vao maika mitombo ny fitiavantsika azy ary manana faniriana lalina hatrany hatranisika ny fanindray akaikikaiky sy maharitra eo aminy. Nampalahelo fa i Lusifera no ny salasala voalohany amin'izany toetra n'Andriamanitra izany. Izy no nitarika an'ilay ady lehibe voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsia. Apokalipsia toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fafito dia lazainy hoe ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjely kosa dia niady nefa tsy naharisy. Mpiara-midinika namana, Lusifera no ny salasala voalohany ny amin'ny toetra n'Andriamanitra ary niteraka ady izany. Ary dia nanomboka hatreo dia tsy nitsahatra niezaka nataony Satana mba hitarihana olona, hitarihana ny tsirairay avy mba tsy hahita intsony ny endrika Andriamanitra. Ary tanterany zany, vitany zany ezaka ataony zany tamin'ny Adama sy Eva. Nde mijerevantsika ny voalaza ao amin'ny Genesisy toko fahatelo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fadimy vakitsika amin'ara Jesosy. Ary menarana dia fihetsina ny biby ty rehetra zay nataona Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ilay vehivavy, anky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa. Fa hoy ray vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny azo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny azo eo amin'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo, natendrenareo izany fa andrao maty anareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny ray vehivavy, tsy ho faty akory ianareo. Fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ilatra ny masonareo ka ho taka an'Andriamanitra ianareo, alala ny tsara sy ny ratsy. Ry mpiara-midinika namana, ny votoatin'ny fitaka nataon'ny Satana tamin'ny Eva teto dia izao, manao izy hoe lazainy hoe manafonjavatra amintsika olombelona Andriamanitra, manafonjavatra Andriamanitra, tsy mitady ny tsara indrindra ho anao Andriamanitra, tsy azonao itokiana izy. Zany ny fitaka nataon'ny Lusifera, navadiky Lusifera ho ratsy ilay endrika Andriamanitra, mpamindra fo, mpamela heloka, ilay nandresy ny fahafatesana ary ny zavatra nitranga resy ny olombelona. Ny oso-dratsy ny toetran'Andriamanitra sy ny tarika ny fikomina anohatra lalàny, izay ny planina nataon'ilay ratsy voalohany. Mpiara-midinika namana, androany dia tiako mba hitoetra aminao ilay endrika Andriamanitra mazava kokoa izay voalaza ny Baiboly, tsy ilay nampisalasala any Lusifera fa ilay mazava tsara mba hirosontsika ho amin'ny fifandraisana akaikiko amin'Andriamanitra. Andriamanitra manana ny hery rehetra, Andriamanitra manana ny fahalalana, manana ny fahefana. Izy ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay Andriamanitra mpamina fo, ilay Andriamanitra mpamela heloka, ilay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka. Tiako mba ho resy lahatra ny amin'izany ianao ka tonga anao hifikitra mandrakariva eo amin'Andriamanitra. Andeha hoentsika mbavaka izany dinika izany. Andriamanitra, misaotra anao izahay ny ampafafantaranao aminay androany ilay endrika mazava nampafantaranao tamin'ny lalany tenao tamin'ity androany ity. Irinay ary dia aoko izay samy resy lahatra ny amin'izany toetra izany ka samy anatona anakaikika kokoa noho tamin'ny lasanazy. Dia apetraka ampelantananao ny tontolo andronay androany sy izay mahakasika ny rehetra, tononona mivavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.